Merhaba tompoko lasy, tompoko vavy. Ankafalenina indray no anolorana anao ny mety toetry ny andro ho an'ity fiandohan'ny herinandro ity. Mahakasika an'izay toetry ny andro izay ary amin'ny ankapobeny aloha dia somary mbola mibantoerana hatrany ny tsodrivotra malefaka avy aty atsinanan'ny nosy zany hoe miteraka fahamainana zany izay amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra atsimo andrefana no somary toerana ny atmosfera zany hoe mety hisitraka ny orana tandrifin-drahona ao anatin'izay 3 andro izay. Hojerentsika amin'ny antsipiriany ary izay toetrandro izay fa mialohan'izay dia ho an'ny rapitso manokana somary mandrivondrivotra ny andro amin'ny ankapobeny indrindra fa ny maraina amin'iny faritra Sofia sy ny faritra Diana iny. Rapitso maraina ary dia amin'iny atsinanana iny sy mangoro no mandraondraona ny andro mety hisy andian-javana na zavitany izany ny vao maraina fa ny ankoatr'izay kosa dia ny masoandro mibalika no ibantoerana. Ny tolakandro hoan'ny rapitso ihany dia ifivadimbasan'ny rahona sy masoandro manerana ny nosy ankoatrany aty amin'iny atitan'ny faritra atsimo andrefana mandraondraona ny andro ary mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray. Toraka izany ihany koa manodididina ny morontsiraka ny Ambanja sy ny tapany avaratra Analalava dia mety hisy ny orana tandrifin-drahona ny Takariva mandraondraona hatrany ny morontsiraky ny Analanjirofo. Kasika ny vinavina ho an'ny maripana ny Alahady dia mafapana amin'ny ankapobeny manerana ny nosy manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 aty amin'iny faritra ampovoantany iny ny ambony indrindra manodididina ny 9 ka hatramin'ny 3 kosa ny morontsiraka atsinanana ary 5 ny morontsiraka andrefan'ny nosy amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny moa no efa somary nahitana fidinana kely ny maripana izay niopapana dia manodidina ny 5 sisa izay maripana izay any atsimon'ny nosy raha toka somary tafakatra hatramin'ny 9 kosa aty amin'iny Maevatanana, Bueny ary ny faritra Sofia iny ny maripana. Toy ny toetry ny andro ihany ho an'ny alatsinainy dia misy ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana hatrany ny tolakandro izay tapany ny varatry ny faritra Androy ary ny faritra Anosy ny ankoatr'izay kosa dia ifadibony ny rahona sy masoandro raha toka misy orana malefaka miserana kosa amin'iny morontsiraky ny Antala iny. Ny maripana ho an'ny alatsinainy dia manodididina ny 7 ka hatramin'ny 9 ny tana fiakarany kely na dia amin'ny faritra afovoantany 9 ka hatramin'ny 3 ny morontsiraka atsinanana somary nidina 7 ny morontsiraka andrefan'ny nosy raha ny mafana indrindra dia 9 degré celsius hita zany any amin'iny faritra Sofia iny Bueny ary Betsiboka. Raha ny talata kosa indray dia misy ny orana tandrifin-drahona izay mety harankotroka indraindray amin'iny atitan'ny Menabe sy atsimo andrefana iny mandraondraona mety arahana tandrifin-drahona ihany koa ny tapany avaratry ny faritra Anosy sy ny faritra Androy fa ny ankoatr'izay dia ny masoandro mibalika no saika ibantoerana mandraondraona ihany aty amin'iny faritra Atsinanana sy ny Analanjirofo iny amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana ho an'ny talata dia mbola mafapana ny afovoantany 9 ka hatramin'ny 9 degré celsius 9 eo ihany ny aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy 3 ka hatramin'ny 4 ny morontsiraka andrefan'ny nosy mbola mahatratra 3 ny ambony indrindra any amin'iny faritra Bueny, Sofia ary Betsiboka iny hatrany. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay toetry ny andro izay hatramin'ny farany manaso anao hatrany manaraka indray veloma tompo.